Fanamariana tsingeritaona nahaterahany filoha marika Ravalomanana izy fanompoam-pivavahana lehibe tsy amin'ny QG Belair ny sabotsy ho avy izao. Digitalisation mitentana 400 tapitrisa dollara 30 taona no andaovantsika ny trosy. Fitakiana ireo nosy kely manodidina ny Madagasikara tsy hainondresaka ny fanjakana. Tompoko lahy sy tompoko vavy sy tonga sy indrainao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'izao alina aliny alakamisy fahafolo ny volana desambra ny taona 2024 manolotra ny arahaba no sady manasanao sahady anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia hiavaka ny fanamariana ny tsingeritaona nahaterahany filoha marika Ravalomanana ny sabotsy ho avy izao tsy hisy araka izany ny hetsika fanao isa-taona eny Tanjombato tahaka ny mahazatra araka ny fanambarana nataony tompon'andraikitra androany. Mitatitra amintsika ny andindininy izay atao anatiny ity fanadihadiana manaraka ity ary Asinandriamalala sy Andra Rakotomalala. Hiavaka tsy toy ny isa-taona ny fankalazana ny tsingeritaona nahaterahany filoha marika Ravalomanana ny sabotsy ho avy izao. Etsy amin'ny Borafoibe ny Antokotima etsy Belair no anamarinana izany amin'ny alalan'ny vavaka izay azony daholo be hatrehany manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Amin'ny 2 ora dia iantsonantsika rehetra izay mety manam-paniriana hanolotra fanomezana ho an'ny Andriamatoa filoha eto amin'ny QG Belair. Izy fotoam-pivavahana araka ny voalaza teo ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fitsofantsika rano koa sy tondratsika mambavaka nireo havantsika any atsimo izay tratrany tsy fanjari-tsakafo amin'izao fotoana izao. Koa raha sitrakareo sitrakitsika rehetra ndao ifanometanana ho an'ny havantsika any atsimo. Tsy akanavaka na iza dia afaka manolotra fanomezana ho an'ireo havantsika any atsimo ireo. Izay hoentiny président Marika Ravalomanana atolotra ho an'izy ireo. Efa nanambara moa ny filoha Marika Ravalomanana fa omen'ireo malagasy mpiray-tandrazana aminy izay tratrany kere any atsimo nosy iny ny fanomezana azony amin'ny tsingeritaona nahaterahany io ka amin'ny fotoana io ihany koa no andraisan'ny filoha izany fanomezana avy amin'ny vahoaka izany. Ny fandaniana rehetra sy ny fanomezana izay azony amin'io dia tolony ho fitsinjovana sy fanampiana ho an'ireo vahoaka sahirana tratrany kere any atsimo. Noho izany dia isy ny fotoam-bavaka izay entina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ho fiamparabana azy amin'ny 12 desambra ho avy izao ao amin'ny QG Belair. Amin'ny fotoana io ihany koa no andraisana ireo fanomezana avy amintsika izay manana fanirinana tanteraka izany ary indrindra ny anolorana Andriamatoa filoha Marika Ravalomanana ny anjara birikiny ho an'ireo havana kere any atsimo. Eo amin'ny pejy ny fanabeazana kosa indray ary dia mbola miteraka resabiatra amin'izao ny mikasika ilay fanampahan-kevitra noraisiny avy eo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa tsy natokana ho an'ny rehetra akory ny sekoly manara-penitra. Eo ihany koa ny olana mbola sedrainy mpampianatra firamina izay tsy mbola nahitamba-olana mihitsy hatramin'izao. Mitatitra amintsika ny makasika izay atao anatiny ity fanadihadiana ity ary Njavandremahefa sy Andra Rakotomalala. Marary tanteraka ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Akoatra ny olana sedrain'ireo mpampianatra firamina amin'izao fotoana izao dia tsy hita mazava ny tena politika mpampianarana napetraky ny fanjakana. Ny fanaovana foto-drafitrasa izay lazaina fa manara-penitra no mamaky ny mpitondra kanefa ny olana ny fotony sedrain'ireo mpampianatra sy mpianatra tsy hita ny fanjakana akory. Ninona amin'ilay sekoly eo anivon'ny ambaratonga voalohany na le EPP no manara-penitra. Ilay trano ve ny ahafahana milaza fa manara-penitra fanamboarana an'ilay trano sy ny fitaovana raitra dia raitra ao anatiny. Ilay mpianatra na mpisalorana tabileve no manara-penitra. Ilay mpampianatra mampianatra ao ve no manara-penitra sa le fandaharam-pianaranao no manara-penitra. Raha izay rehetrarehetra izay mantsy no asiana jerena kely na atao fakafakana kely amin'ny fotsiny angatra dia tsy manara-penitra daholo izy rehetra. Teboka voalohany raha le trano lazaina fa manara-penitra io raha le trano zany ataontsika hoe manara-penitra ny trano. Ilay olona ao anatiny anie tsy manara-penitra. Raha le mpampianatra manara-penitra
azo antoka aloha fa le mpampianatra tsy manara-penitra ny maître Fram sy ny rehetrarehetra efa nijerena ve tsy te hamoa zavatra be dehibe efa lasa fa hoe efa voavavy ny olona ny mpampianatra sy ny rehetrarehetra ampianatra ao anatin'le izy sanosany manara-penitra fa ny fahalalana ampitana ao anatiny eo tsy manara-penitra. Ankoatra izay naneho ny heviny manona ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ihany koa ny antoko humaniste écologique fa tokony hitovy zo avokoa ny zaza malagasy rehetra ary tsy tokony ho isy ny fanavahana amin'ny fampidirana ireo mpianatra an-tsekoly. Ny antony ianarana ny antony andehanana ampianarana eny tsy fahaizany ka raha mpanaovana testa de niveau le zaza ina moa no hainy eo de tsy hiditra ao amin'le sekoly ve zany fa hoaiza le zaza dikan'izany diso mihitsy ny hoe tongava aty mianatra zay mahay fa ny hoe tongava aty mianatra izay tsy mahay. Zay aloha zany zavatra anankiray anisany mampalahelo kely mijery anazy indraindray mety misy ny lamina hoe tsy aro tafiditra ao daholo efa nataonareo le izy de fenoy ara raha vitanareo efa nataonareo manara-penitra daholo le izy sy ny rehetrarehetra de aza sinasivana zany fa avadio ohatriny io daholo ary raha vita. Eo amin'ny pejy toekarena ary dia miaina anatin'ny krizy tanteraka amin'izao ny firenena tsy eto Madagasikara ihany fa saika maneran-tany mihitsy noho ny krizy nateraky ny Covid-19. Raha hoantsika eto Madagasikara manokana manao ahoana no mety ampiarana izany hoe relance économique izany indrindra atao anatin'ity fitondrana ity laharam-pahamiaina tokoa ve izany. Maratsika atao anatin'ny ity fanadihadiana ity ny mahakasika izay ampahany tamin'ny fandaharana manokana niarahana tamin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara i Maître Razafimanatsoa sy Fidèle Razarapierre mamitana amintsika ny andindinina izay ary itso venambinitso velositraka sy Mathieu Prince. Raha zava-misy atao amin'ny firenena sy ny fomba fiasan'ity fitondram-panjakana mijoro ankehitriny ity ny jerena dia ho sarotra aminy anatanteraka ilay fampiakarana ny fitombony arikarena amin'ny taona 2024. Mahagaga ihany mantsy satria raha ny voasoratra ao anatin'ity lalàna ifeny tetim-bolam-panjakana ny taona 2024 ity dia raha toa ka tsy misy rivo-doza sy tsy misy andehan'ny faharoa ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara dia ho tafiakatra efa isan-jato ny fiarikarena eto Madagasikara taona 2024. Tsy marina ny zavatra voalaza, tsy marina ny zavatra nitenenina fa dia hoe hanao relance économique sika ary tsy misy mangarahara mihitsy ny ao anatin'io loi de finance io. Ny zavatra nanontaniana dia tsy nahazo ombaly ny tao amin'ny nahasambomiera zany natao anatin'ny fandaniana ny lalàna iny fa fampanantenana zavatra rendrarendra sy ny gestion de épicerie averiky foana fitantanana ny enta-madinika ny fitantanana an'ilay firenena. Marobe ny zavatra tokony tenena ao anatin'ny loi de finance io fa na dia ny société civile ary ange dia nitabataba tao tamin'io hoe ny zavatra namaika dia hoe lanina faran'izay aingany io dia rehefa lany io dia nampanantena fotsiny ary solombavam-bahoaka hoe ny budget ny antemera-pirenena avy ary izay tsy ampy tsy vita ny solombavam-bahoaka niaro anazy hoe tsy ampy anay mihitsy ange io budget io fa karaha mampiasa efa tamin'ny volana farany teo efa tara noho ny tsy fampin'ny teti-bolan'ny antemera-pirenena dia mbola izay ihany no averina zany hoe tompony mangatakatany le solombavam-bahoaka fa zay tiany fitondrana atao ihany io ny décision rehetrarehetra raisina mikasika ny fitantanam-bola io dia miandry ny front république daholo zany hoe iny front république daholo zany no tadina ny fahefana rehetra na ny fahefana ny mpanao lalàna na fahefana mpanatanteraka io na fahefana fitsarana sy ny sisa rehetrarehetra fa le baiko sy ny pression atao lava amin'ny antemera-pirenena ndrena bromaritra. Fa ny Ambatondrazaka koa dia miaina anaty fahasairana tanteraka ny vahoaka amin'izao any ka manararaotra mivarotra izay voankazo vokatra amin'izao ny mpivarotra any an-toerana. Ny vokatra lidrindray araka izany amin'izao no imasony izy ireo fa tiantoka tanteraka nefa no mahazo ireo mpivarotra ireo. Niry Andrianarivony, MBS Ambatondrazaka. Dina manomboka amin'ny iray alina ariary hatramin'ny 2 alina ariary ny garaba Reine Letsi eto Ambatondrazaka ary amidy mora 700 ariary hatramin'ny 1000 ariary ny kilao eny anivon'ny mpanjivo. Tafiditra fatiantoka tanteraka ny mpivarotra noho izay satria zara raha mahita 10 kilao ny garaba iray amin'ny Letsi. Le Letsi nefa le mpivarotra efa tiantoka be le mpivarotra Letsi fa tsy mandeha fa miakatra koa. Tsy toy ny isan-taona ny fantsifan'ny mponina eto Ambatondrazaka ity karazam-boankazo anisan'ny manamarika ny volana Desambra tahaka izao any ka zary loha-pitoerana ilay Letsi. Miandrandra fanampiana noho izany avy amin'ny fitondram-panjakana
ireto mpiseditra am'letsi eto Ambatondrazaka ireto saingy mba hatsapa izany fahasairanana menjady amin'ny isam-batan'olona indrindra ny tontolon'ny mpivarotra izay ve ny mpitondra fanjakana. Eo amin'ny pejy maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia eo ampanadiadiana izay fanapahan-kevitra ho raisiny mandritra ny fankalazana ny fetiny Noely ny governemanta fransay manoloana indrindra ny fidangany isan'ny olona voan'ny Covid-19 any an-toerana nandritra ity herinandro ity. Nambiny Sobelo Sitraka sy Mathieu Princy. Miisa 3 alina indray ireo olona voan'ny coronavirus any la Frantsa raha ny antotanisa voaray omaly avy eo anivon'ny hôpitaly misahana izany. Manay mafy ny amerenana ny anakatonana azy ireo ivitoeran-kolotsaina ny an-toerana. Raha ny efa nambaran'ny filohan'ny Repoblika Frantsay Emmanuel Macron dia efa nahazo ny sokatra avokoa izy ireo ary efa malalaka amin'ny fivezivezena. Mety averina nefa ny couvre-feu manomboka amin'ny 7 alina noho ny fahitana izay fiakarany salanisa avo dia avo izay. Tsy te ahita fiakarana be mihoatra noho ny teo aloha ny eo anivon'ny gouvernemanta ka ny fandraisana fanapahan-kevitra entitra ny vahaolana hoy ny nambaran'ny Prime Ministre Frantsay Jean Castex. Ekena hoy izy fa samy te hankalaza Noely am-pahalalana andrehetra saingy mety hitovy amin'ny États-Unis no ahazo an'ny Frantsa raha mitoy ny tsy fitandremana manoloana ny valanaretina. Eo am-piandrasana izay mety ho fiovan'ny fitoam-pihiboana ireo mponina any Frantsa amin'izao fotoana izao na mety hiverina amin'ny fihiboana tanteraka na ho entitra manoloana ireo fepetra ihany ka avela hisokatra ireo toeram-pivarotana ary avela hivezivezy ny mponina indrindra mandritra ny fankalazana ny Noely izay nolazaina teo aloha fa avela ho malalaka. Fa nolaniny solombavam-bahoaka ny talata lasa teo ny mikasika ilay volavolan-dalàna findramam-bola anaovana ilay digitalisation vola izay mitentina 700 tapitrisa $, ho alohan'ny fanjakana malagasy ho alohan'ny malagasy iray mantolo ao anatin'ny 30 taona moa io findramam-bola io. Fanampanazavana ary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tahiry Aina. Zay zany no fanovana goavana hoentintsika eto amin'ny firenena. Atombotsika io eto Antananarivo dia ataontsika any amin'ny renivohim-paritany rehetra dia ataontsika any amin'ny chef lieu de district manerana ny Madagasikara. Zany ny fomba fiasa ataontsika manomboka izao ary ny lancement n'izy io dia ataontsika amin'ny alakamisy. Fanambarana nataon'ny filoham-pirenena ny volana aogositra teo izy ity. Ny talata lasa teo anefa vanoloan'ny solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna indramam-bola anaovana io tetikasa io. Kanefa raha marina moa zany amin'izao fotoana izao tsika vao tonga tamin'ity février ity vao tonga tety anivon'ny anteny miera-pirenena ilay volavolan-dalàna manome alalana ny fitondram-panjakana hindram-bola amin'ny association internationale de développement anatanterahana an'ilay tetikasa. Mbola ahafahantsika mahita zany fa eny ampanidinana eny fotsiny fandehanany resaka fa tsy araky ny eritreritra io fa natanterahana azy satria zay le lazaina foana hoe tsy misy réalisme tsy misy priorisation araky ny zava-misy tena takin'ny fiainan'ny vahoaka andavanandro. 700 tapitrisa $, ilay teti-bola. Ny 730 tapitrisa $, no indramina fa ny 3 tapitrisa $, kosa fanomezana. 20 taona no andoavantsika io trosy io. Tetikasa izay anomboka ny volana janoary 2024. Raha ny voalaza ao anatin'ny tamin'ny adihevitra voalazan'ny teknisiana avy amin'ny ministera zany tamin'ny fotoana nanaovana ny adihevitra tety anivon'ny anteny miera-pirenena dia mba hoentina manaraka ny fampanarahana ny fiainan'ny olo-pirenena malagasy tsirairay avy amin'ny teknôlôjia vaovao mitanjona ao anatin'io ary koa voalaza mihitsy fa hoentina ialana amin'ny fisian'ny doublon izay napitabataba sy nabe resaka tamin'ny niainana teto anivon'ny firenena. Zany hoe midika izany fa ny fitondram-panjakana dia nanaiky fa nisy ny doublon teo amin'ny fiainan'ny olo-pirenena sasantsasany ary mitady vahaolana ialana amin'izany izy zao. Zay valiteny nomen'ny fanazavana nentin'ny teknisiana teteviny anivon'ny anteny miera-pirenena raha mitondra nyity volavolan-dalàna tety izy. Zay no mahatonga ny gouvernemanta iroso amin'ny digitalisation. Ny mahagaga amin'ity tetikasa ity ihany koa tsy fantatry intsony izay tompon'ny tetikasa.
ny filohampirenena no nanambara azy ko tsy efa misy teti-bola ve izany ny teti-bola ny fiadidinan'ny repoblika raha teo no midangana indrindra ao anatin'ny lalàna feno teti-bola ngatsy raha ny ministera ny fanatanterahana ny tony fa nahoana no sa hoe aiza ho aiza ny fiadidinan'ny repoblika ny fanatanterahana azy satria ny filohan'ny repoblika no bava tamin'ny filazana ny fisian'ny tetikasa iana izay raha mamitra-panontaniana hoe ahoana tokoa moa zany a rehefa inona ny tetikasa ny lazaina hoe projet présidentiel de rehefa inona ny tetikasa no tsy projet présidentiel fa ny gouvernement manatanteraka azy na ireo milafin'ny teti-bola ara de tsy hitany anavahana an'le satria raha ny tena marina ma lehibe ny mpanatanteraka larana voalohany mpanatanteraka ny filohan'ny repoblika de tokony no fanatanterahana ny tetikasa sy ny vinany no ataon'ny gouvernement fa zao zany a asa vinany rehefa tsy tetikasan'ny filoham-pirenena zany de atao hoe tetikasan'ny gouvernement ave rehefa tsy vinan'ny filoham-pirenena zany de atao hoe vinan'ny gouvernement ave zany zay mihitsy le fanontaniana mipetraka ka eto a ity volavolan-dalantilo de ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola no nitondra azy tety anivon'ny anteny miera-pirenena satria resaka mikasika findramam-bola anatanterahana tetikasy ty resaka ty fa miandry sika hoe misy idirany matetikasa amin'ny filoham-pirenena azy ve any amin'ny fampiarana azy rehefa avy eo sa tsia sa de lasa hoe misy fifaninanana miafina avy any ambadika any eo amin'ny fitantanana any atao hoe projet présidentiel sy ny tetikasa mandeha tenivon'ny gouvernement fa makasika kosa indray ireo nosikely mandidina ny Madagasikara dia tsy fantatra mazavatra amin'izao ny paikady ny fanjakana manoloana ny fitakiana ireo nosikely ireo ny frantsay nefa esenkilany manamafy fa efa azy ireo nosy ireo manoloana izany indrindra dia nisy androany ny valaindresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazetinay no tanterahiny antokotrikafo teny Andravoahangy teny Fanady Adinary. Amin'izao fotoana izao tsy hainondresaka intsony ny fitondram-panjakana malagasy manoloana ny fitakiana ireo nosy kely manodidina ny Madagasikara. Ny mpitondra izay nolokaloka fa averina amin'ny malagasy ireo nosy ireo alohan'ny 4 ny volana Jona 2024. Hatramin'izao anefa mbola ila Frantsa no mirehare fa azo ireo nosy ireo. Tsy hita izay tena paikady matotra rosi ny fanjakana. Ohatran'ny mampametram-panontaniananay zany hoe inona ny tian'ny mpitondra fanjakana indrindrandrindra ny filoham-pirenena ambara amin'izay zavatra lasain'izay satria raha ny zavatra misy hatreto dia ny frantsay no manao ny fomba rehetrarehetra hitazomana ny sifehezana n'ireo nosy ireo fa ny mpitondra malagasy totra ny manao tsobo-drano ramengaly no fijerina azy totra ny mandroso mihemitra amin'ny oady atao makasika ny nosy malagasy io ka izay dia mieritreritra hoe fotoana kosa zao tokony tena hampazava tanteraka ny position ny mpitondra fanjakana hoe tena mbola vonona iroso amin'ny ady atao makasika an'ireo nosy malagasy ireo very zareo sa efa misy fanapahan-kevitra hafa na fe-kevitra hafa ambadika any fa tsy ampahafantarina ny vahoaka malagasy hatramin'izao moa zany zao tsika dia tsy mbola misy mahalala mihitsy no mety hotoyany ilay dinika ny santarina teny an-dafiavaratra tamin'ny 7 ny volana novambra 2024 taona ty tsy misy resaka iny totra ny zary ary nisy an'ilay covid-19 fa mba hoentina nanafina fenana amin'ilay resaka tao. Miravoravo tanana manoloana ny tsindry ataon'ny frantsay ny fitondram-panjakana malagasy. Raha ny faranzavana trano mantsy dia efa manomana paikady entina hanarenan'ny toekareny ny frantsay amin'ny alalan'ny fitrandrana ny arena ao anatin'ireo nosy malagasy ireo. Ny fanjakana malagasy anefa totsorototra manoloana izany rehetra izany. Madagasikara amin'izao firenena faharoa aty amin'ny disitra indray raha ny fantrano no resahana etsakilanytsika dia mitavandra fanampiana foana fa amin'ny sehatra resam-pirenena nefa zao tsika mba tokony samy aranay kosa hoe fa tsy lalana tsony zany fa maninona ireo arembe ireo no tsy ataontsika fanohitra amin'ny fampandrosoana an'ity firenena ity fa maninona tsika no angataka laveto nefa tsika higalabona amin'ny hafa fotsiny izy ange hafa le ady raha mba hoe hitanao zany le mpitondra fanjakana miroso amin'le ady atao fa le mpitondra fanjakana nge tena tsy mihetsika mihitsy ny mpitondra fanjakana totra ny pomba mpitondra fanjakana indray ary no manapepo an'ilay fikambanana sy antoko manao ny ady makasika an'ireo nosy malagasy ireo totra ny mampametra-panontaniananao ihany zany ohatra ny manahirana no maheno hoe
avy any mitondra fanjakana no miteny hoe nareo nge kely be totry ny varina drifangamo tsy le filotoananareo no miteny hoe tsy maintsy averina tsy maintsy ataontsika ny fomba rehetrarehetra iverenan'io Madagasikara ka androany nareo tsy menatra miteny hoe kely ozabe le pitaky tsy mitahatra ny mitaky sy manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana araka izany ny antokodrikafo ny mba hijerevana manokana ny mikasika ireo nosy ireo fa mila tanterahina atsakany sy andavany ny lalàna rehetra mifeny firenena hoy ny anambarany solombavam-bahoaka ny Madagasikara Maître Antitra Razafimanatsoa nandritra ny fandaharana manokana teto amin'ny fahitalavitra MBS AL fanampanazavana. Tsy fanarahan-dalàna miharihary ireny niseho teo anivon'ny anteny mera-pirenena mikasika ny fandaniana teti-bola-panjakana raiky amby 24 ireny hoy ny ambarany solombavam-bahoaka ny Madagasikara Antitra Razafimanatsoa. Araka ny 720 ao amin'ny lalampanorenana dia 5 andro ao aorian'ny nametrahana ny volavola teti-bola izay vao miditra amin'ny fandaniana sy fifidianana ny lalàna ny solombavam-bahoaka. 3 andro sy tapany namakina an'le tome anankiroa boky be anankitelo na dia robot ary tsy manana fotoana hijerevana an'izany na dia spécialiste sy olona tena faran'izay kinga saina ary tsy hanana fotoana hijerevana an'izany lalàna zany hoe natao fanahiniana mihitsy le izy ary normal be mihitsy raha ohatra ka maika le député anangatanana fotsiny tsy te eritreritra hoe inona ny zavatra mety sy tsy mety ao anatin'io fa dia ny fanapa-kevitra mikasika ny teti-bola-panjakana io dia efa tany ivelany antemera-pirenena no ny tapahana ny fanapahana ny loi de finance sy fanapa-kevitra ho atao tamin'ny loi de finance iny tany ivelan'ny hémicycle tany ivelan'ny antemera-pirenena no nandraisana fanapa-kevitra amin'ny alalan'ny famorinan'ireo solombavam-bahoaka mpanohana fanjakana any amin'ny toerana izay tsy tokony andehanana. Zany zavatra zany dia matehiteny mihitsy hoe zany le fitondram-panjakana zany manafangaro ary indrindrandrindra zany manitsakitsaka an'le lalam-pandroenana ary manao tsinitsinina le solombavam-bahoaka. Fanapara-pahefana nandokanana ataon'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara any ka nararaha tsy tokony hitsabahany aza dia andidiny sy anapahany misy ny lalàna mifeny tany sy ny firenena ary manavaka ny andraikitra sy ny fanapahana tokony ataon'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna. Tsy mifanaraka amin'ny realite ny ao anatin'io teti-bola-panjakana io. Hafa ny zavatra tenena, hafa ny zavatra ao anatin'io teti-bola-panjakana io fa ny tena zava-doza indrindra dia izao. Tsika voaka anatin'ny krizy ara-pahasalamana dia miditra amin'ny krizy ekonomika. Ny teti-bola izay hiatrehana le lazaina mpanao relance ekonomika dia tsy ahafahana manao an'izany relance ekonomika zany, tsy ahafahana manampy ny mpandraharaha, tsy ahafahana manampy ny vahoaka izay tafiditra ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Fa adidiny solombavam-bahoaka amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy izay sy ny manao tatitra amin'ny vahoaka ao amin'ny faritra na voafidy azy na ihany koa ny faritra iadidiny. Toy izany indrindra moa no ataon'ny solombavam-bahoaka timatra amin'izay ireny fitetezam-paritra ireny no manome tatitra mahakasika indrindra ny zava-misy eto amin'ny firenena. Fanampanazavana ary. Mbola ao anatin'ny tolona tanteraka isika amin'izao fotoana izao manoloana ny fanakanana ataon'ny fitondrana ankehitriny mandritra ny fanatanterahana ny tatitra atao amin'ny vahoaka isa-paritra hoy ny ambaran'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Fidèle Razarapierre. Lasa entina hampiororona ny mpitandro ny filaminana kanefa dia misy ny andraikitra efa napetraka manokana ho azy ireny. Tsy vita ny teny izy hoe tsy mahazo manao fa mbola nampiany hoe andray andraikitra izy. Izay mbola fanampiny ilay nambarany sekretera fanjakana miadidiny zandary izay resaka izay. Reny fanambarana reny dia fanambarana politika. Ny indro kely nefa tao anatin'ilay izy dia nalahatra tao aoriana ny ministra avokoa ireo tompon'ny fibaikoana eo anivon'ny zandary. Izay tsy tokony hijoro amina fanambarana politika satria zany tatitra ataon'ny solombavam-bahoaka zany ange asan'ny solombavam-bahoaka zany ary andraikitra politika. Ny an'ny mpitandro filaminana dia ny miaro ny vahoaka sy ny fananany ny anjarany. Ny zavatra misy zany dia tsy lay fiarovana ny vahoaka sy ny fananany indray ny ataon'ilay mpitandro filaminana avy amin'ny alalan'ilay tenin'ilay lehibe fa miaro ny hanaovan'ny solombavam-bahoaka tatitra izay faharitana lalam-pandrenana. Adidy sy andraikitry ny solombavam-bahoaka nefa ny manantanteraka izay tatitra izay na ao amin'ny faritra na voafidy azy na tsy. Manapirofo ny antony tsy maintsy hanaovana izany raha teo ny fanamarina ampatongavana eo anivon'ny anteny mera-pirenena mandritra ny fivoriana tanterahan'ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Rehefa mivory izahay
misy olo-bahoaka avy ao amin'ny antoko mitondra no maro anisa tsy manatrika fivoriana ka rehefa tsy mivory zany le solombahoaka dia ilay vahoaka ny fidy anazy any amin'le district zany sady tsy mahazo an'le tatitra satria le solombahoaka tokony anao an'le tatitra nge tsy mivory ina moa ny tatitra ao ataonao rehefa tsy mivory izy. Fa anatrika ny fivoriana izay azony rehetra atrehana eny amin'ny antenimieran-dolana ihany koa ny antsoina hoe séance plénière ny vondron'ny panorama rahampitso andinika sy ady hevitra mahakasika indrindra ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena ho arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ary ny mahakasika izay. Ny 17 ny volana novambra teo no nitsangana teo anivon'ny antenimieran-dolona ny mahakasika ny fananganana ara-pomba ofisialy ny voamera misana ny fanadihadiana izay ahitana voamera efatra mandrafitra ny raharaha mafana eto Madagasikara. Ny lolo Madagasikara mizotsika amin'iteny izao dia ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ary tamin'ny 17 ny volana novambra dia nisy ny fananganana an'ilay voamera anao fanadihadiana mahakasika ny raharaha efatra. Anisan'ny goavana ao anatin'io raharaha io dia ilay raharaha fanafarana fitaovam-piadiana ntsokosoko dia ny mahakasika ny fitantanam-bola natao tamin'ny confinement nataon'ny fitondram-panjakana zany 800 millions de dollars eo ary fantatsika hoe misy ny système anticorruption teto Madagasikara rehefa nanao fanambarana dia ny hoe ny atsasaka izany vola zany dia lasa ny mpitondra. Fahatelo dia ny mahakasika ny doublon izay ny filoalefitry ny CENI no nanao fanambarana ny carrière tamin'izany vanim-potoana zany nametraka mazava fa misy ny fisian'ny karapanondro ary misy ny fisian'ny listra kambana mihoatra hatramin'ny 2 tapitrisa na 2 millions. Ny farany dia ny génocide tany farafangana izay namonana olona 320. Ho fanohizana ny fanarahana ireo raharaha ireo araka izany dia isy ny fanatrihan'ny mpanao politika sy ny vondrana panorama ny fivoriana ara-potoana ataon'ny loholona rahampitso. Dia isy zany ny fiaonana amin'ny loholona Madagasikara ao anatin'ny fivoriana ara-potoana azony rehetra atrehana mahakasika an'io raharaha voalazo io dia ny antoko politika zany vondrona ao anatin'ny panorama dia rahampitso amin'ny 240 manome fotoana ny olom-pirenena tsirairay avokoa satria azony rehetra atrehana. Tapitra ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray tompoko.